Memafana raha momba ny tetikasa Mangoky ary misesesy ny fisamborana sy ny famonjana ataondreo manam-pahefana fotony ho an'izay vahoaka manohitra ny tetikasa araky ny nambarany fikambanana Masikoro Rivolahy eto Tamin'Ireo. Ny olom-panjakana ny mpanambola no mahazo ireo velarantany manodidina ny 5,000 hektara nampiasain'ireo tany-tsahatra izay hoy ny teo anivon'ny CRAAD-OI izay nanao tatitra ny dian'izy ireo tany amin'ny distriktan'ny MOROMBE. Fanajariana noho ny fanarahana tamin'ny vahoaka lavanty fibodona tany no misy ankehitriny. Amin'ny ankapobeny lasa n'izay manambola ka afaka mividy satria tena nisy anana napetraka mihitsy ohatra nisy tarifa napetraka mihitsy zany hoe zao hektara dia tsy maintsy mandoa an'izao dia le olona moa laza taminay fa hoe zay rehetrarehetra na mba te hividy raha tsy manana an'le vola hividianana an'le izy mihitsy dia mazava ho azy zany fa zay manana moyen sy manambola hividianana dia ireo nahazo be dia be tamin'le tany le hoe nalaina tamin'ny 30% ny valeur vénale. Izany tena mahazo an'le tany isan'ny voatondro ao anatin'izany ny lehibean'ny faritra tsy mandrefana isan'ny mahazo betsaka ao anatin'izy nefa tsy nanana na dia iray santiara ary satria izy no lehibe mitarika an'ilay katy. Misy tompona ndraiky mpanjakana hafa ihany koa ao anatin'izay zavatra misy mpitondra amin'izao fotoana izao ao anatin'izany misy ny autorité locale any an-toerana. Napetraka ny comité d'attribution de terrain ny CAT andrindra sy andamina ny fizarana ny tany. Hatramina ny mboan'ny tetikasa tsy nitsahatra niova ireo mpikambana tao anatin'io ary izay mpikambana maka ny anjarany avokoa ny fanazavana hatrany. Ny valeur vénale nolazaina nivadika zavatra hafa tanteraka ankehitriny. Tany amboalohany noho zareo nanisy ny atao hoe valeur vénale asa aloha samy manana ny valeur vénale ny anarany sy ny fampiarana azy fa le valeur vénale ny zareo dia ny hoe rehefa vita le fanajariana dia esorina aminao 300 isanjato ny taninao dia le 300 isanjato iny zany mba homena ny tsy manana. Izy moa zany le tsy manana fa dia hoe zay verina rehetrarehetra fa marefo amin'izao fotoana izao nefa rehefa vita le fotodrafitrasa naverina amin'ny olona ny taniny misy olona tena tsy niverina taminy mihitsy ny taniny na dia iray santiara misy olona 100 hektara ny anazy milohany nanaovana an'le fanajariana 1 hektara 25 noverina aminy verina kosa hoe tafahoatra zany zavatra zany misy olona misy ray aman-dreny be zao izay mididina ny 700 hektara teo ny azy nefa netsasak'izay nesorina taminy rehefa vita le fanajariana. Ambonin'izany ny zanany anankitelo ray tavoa ilay nofonjaina any amin'ny fonjan'ny MOROMBE satria tsy nanaitra an'izay ilay fizarana tsy aradrariny an'ilay tany zay. Tany manodidina ny 5,400 alina isa no voakasiky ity tetikasa ity amina velarantany 5,000 hektara. Ny mponina ao amin'ny commune MOROMBE, TANANDAVA STATION ary AMBAHIKILY ao anatin'ny distriktan'ny MOROMBE no zao miantso fandraisana andraikitra sy fanadihadiana momba ity raha ity izao. Ity tetikasa ity izay efa tsy nibady na ny Banque africaine de développement vola ary ahina isiakony amin'ny fiara-miasa amin'ity mpiara-mombona antoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ity ireo trangana fanararaotana ataondreo olom-panjakana eny fotony.